Nandray andraikitra ampianatra mikasika ny fomba fiompiana ny kankana ry zareo amin'ny SAF-FJKM Maltahy Andramatoa Charnette. Ity fiompiana kankana ity izay hita fa sehatr'asa iray manomboka miamahazo vahana amin'izao fotoana izao. Ny fiompiana kankana izay ahafahana mahazo zezika vita amin'ny taikankana, ahafahana mamokatra na mamboly ireny hazo fihinana isan-karazany, ahafahana manao zezika ho an'ny voninkazo ihany koa. Ankoatr'izay ny kankana dia azo atao fanafody ihany koa araka ny toromarika izay mifanandrify aminy araka ny pahay azy. Fampiofanana izay noheverina fa anampy ny vahoaka ity ataon'ny zareo eo anivon'ny SAF-FJKM ity. Ny fiompiana kankana zany izay karakarainay dia hivoizanay indrindraindrindra n'ilay resaka hoe fanomezan-danja ny fako. Dia manomana fiofanana zahay zany ny androany sirampitso andian'ny fahaenina amby telopolo no ataonay zany zao. Dia ao anatin'izay no hanomezanay zany ny fampalalana momba n'izany atao hoe fampandrosoana amin'ny ankapobeny, fampandrosoana maharitra. Dia tafiditra ao anatiny koa ireo izay fikarakarana ny fako ahatonga anazy mozezika, ary indrindraindrindra ilay tena ngezabe dia ny ahatonga ny olona zany hiopy ny kankana mpamokatra zezika. Dia 2 andro no anaovanay an'ilay izy, dia miafara indrindraindrindra zany aorianan'ny lafiny teknika ny hanomezana ny famoaham-bokatra, ary amin'ny farany dia nikiofana tsirairay dia manolotra ny programa an'asany ho fanatanterahana izay fiofanana noraisiny teto aminay. Ny mpandray anjara moa zany rehefa vita ny fiofanana dia inona no fahalalana azony sa inona no azony ampiarina rehetrany? Ny mpandray anjara dia ho any amin'ny famokarana azy hatrany, satria nisy fotoana izahay dia natokana ho an'ny teknisiana nampiasan'ny ministera no nanaovanay an'ilay izy. Fa ny amin'ity dia tena formation ho an'ny mpamokatra, izany hoe avy hatrany dia afaka mamokatra ilay olona, ka safidiny ny hoe hamokatra kankana fotsiny ve na lombriculture sa hamokatra zezika lombry compostage. Misy hafatra ho an'ny vahoaka izay manaraka antsika? Tena misy hafatra ngeza be. Ny fiofanana dia fomba anankiray ihany hoentina makany amin'ny fampandrosoana, fa ny hafatra re dia manoloana ny fako izay tena harena ngeda be eo am-pelantanantsika sady tsy vidina, dia mila ady hatrehana izy io. Dia izay zany manentana dia manentana ny ahatonga antsika zany mba hanome lanja ny fako io dia sady adio ny tanàna no hiditra ny vola, no azontsika ihany koa ny fahasalamana. Dia tongava miofana mba ahafahana zany miara mifampitantana amin'ny fanadiovana ny tanànantsika. Nandray andraikitra ampianatra mikasika ny fomba fiompiana ny kankana ry zareo amin'ny SAF-FJKM Maltahy Andramatoa Charnette. Ity fiompiana kankana ity izay hita fa sehatr'asa iray manomboka miamahazo vahana amin'izao fotoana izao. Ny fiompiana kankana izay ahafahana mahazo zezika vita amin'ny taikankana, ahafahana mamokatra na mamboly ireny hazo fihinana isan-karazany, ahafahana manao zezika ho an'ny voninkazo ihany koa. Ankoatr'izay ny kankana dia azo atao fanafody ihany koa araka ny toromarika izay mifanandrify aminy araka ny pahay azy. Fampiofanana izay noheverina fa anampy ny vahoaka ity ataon'ny zareo eo anivon'ny SAF-FJKM ity. Ny fiompiana kankana zany izay karakarainay dia hivoizanay indrindraindrindra n'ilay resaka hoe fanomezan-danja ny fako. Dia manomana fiofanana zahay zany ny androany sirampitso andian'ny fahaenina amby telopolo no ataonay zany zao. Dia ao anatin'izay no hanomezanay zany ny fampalalana momba n'izany atao hoe fampandrosoana amin'ny ankapobeny, fampandrosoana maharitra.
dia tafiditra ao anatiny koa ireo izay fikarakarana ny fako ahatonga anazy mizesika, ary indrindraindrindra ilay tena ngizabe dia ny ahatonga ny olona zany ioty ny kankana mpamokatra zezika. Dia 2 andro no anaovana an'ilay izy, dia miafara indrindraindrindra zany aorinan'ny lafiny teknika ny anomezana ny famoaham-bokatra, ary amin'ny farany dia nikiofana tsirairay dia manolotra ny programan'asany ho fanatanterahana izay fiofanana no raisiny teto aminay. Ny mpandray anjara moa zany rehefa vita ny fiofanana dia inona no fahalalana azony sa inona no azony ampiarina rehetrany? Ny mpandray anjara dia ho any amin'ny famokarana azy hatrany, satria nisy fotoana izahay dia natokana ho an'ny teknisiana nampiasan'ny ministera no nanaovana an'ilay izy, fa ny amin'ity dia tena formation ho an'ny mpamokatra, izany hoe avy hatrany dia afaka mamokatra ilay olona, ka safidiny ny hoe amokatra kankana fotsiny ve na lombriculture sa amokatra zezika lombry compostage. Misy hafatra ho an'ny vahoaka izay manaraka antsika? Tena misy hafatra ngeza be. Ny fiofanana dia fomba anankiray ihany hoentina makany amin'ilay fampandrosoana, fa ny hafatra re dia manoloana ny fako izay tena harena ngeda be eo am-pelantanantsika sady tsy vidina, dia mila ady hatrehana izy io. Dia izay zany manentana dia manentana ny ahatonga antsika zany mba hanome lanjany ny fako io dia sady adio ny tanàna no hiditra ny vola, no azontsika ihany koa ny fahasalamana, ka dia tongava miofana mba hahafahana zany miara mifampitantana amin'ny fanadiovana ny tanàna antsika.